ianareo izay voantso ho an' Jesosy Kristy malalan'Andriamanitra sady voatokana ho azy ho aminareoany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly ny fampiarana amin'izao alahady 26 amin'ny alahady tsotra izao izay ananantsika indray no ahevitra hoe Jesosy miakatra ao amin'ny sambokely tsika dia tsy ninonjany fa ny fiainantsika tsirairay avy. Fifaliana no ifanatrihantsika tava indray amin'izao alahady izao hiaraka iompom-peo ankalaza sy hideran'Andriamanitra ilay any tsara ilay any manandaza ary koa ilay Andriamanitra izay tiantsika ny fitiavana tsy mety levona. Hiaraka maky ny salamo tsika izay voalahatra salamo 5:26 à vous qui ayant reçu l'appel de Dieu appartenir à Jésus-Christ, appelé à appartenir à Dieu, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue en ce temps, en ce lieu où nous allons avoir un temps de culte. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Amaky ny salama tsika dia raha tsika mamaky miadana izany. Teny iaino izay lazain'Andriamanitra Tompo, fiadanana tokoa no ampanantenainy ho an'ny vahoakany. Dia ireo mpivavaka aminy raha tsy miverina amin'ny adalana intsony ireo. Tafahoana ny fitiavana sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana. Mitrebina avy amin'ny tany ny fahamarinana ary midina avy any an-danitra ny rariny. Ny Tompo mihitsy no hanome ny zava-tsoa ka vokatra tokoa ny tanitsika ary andeha eo anolohan'ny rariny ka hanaritra ny lalaka diavana. Amen. Misaotra anao izahay iray. God is
fa avaozanao koa ny famindram-ponao aminay tsirairay avy. Misaotranao tokoa zahay no reo soa marobe izay tsy takatry ny sainay, ao no fantatray, ao reo izay tsy ho fantatrainao viana nefa tombako ao aminay isan'andro izany. Ary anisan'izany zao fotoana iombonanay eto zao, satria tsy sasatra koa ianao mamory anay zanakao, fifalianao ny iarahanay manandra-peo, mihira, miara-miaino, mamaky ny teny, miara mandray fahasoavana avy aminao, satria tsy tianao hisy very izahay na dia ray akory azy. Ary zany ny fifalianao, ary zany koa ny manosika anay araka ny salamo izay novakianay teo, te hiaino izay lazainao zay tompo, ary fantatray fa fiadanana tokoa no ampanantenanao ho an'ny olonao dia ireo olona mivavaka aminao. Ampio tokoa zahay mba hatsiaro fa miaona tokoa ny fitiavana sy ny fahamarinana izay mazana mifanohitra, na ianao tia dia mandeha amin'ny tsy fahamarinana, na ianao mandeha amin'ny fahamarinana dia misy mankaly, fa ao aminao rery ihany no miaona ny fitiavana sy ny fahamarinana. Ao aminao rery ihany no afaka mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana. Eo amin'ny tontolo misy anay dia izay miadana dia mandeha amin'ny tsy fahamarinana ny akabeazany, ary izay mandeha ny rariny dia voahitsakitsaka. Fa ao aminao eo amin'ny azo fijaliana no anotokana hatanterahany zany. Ary zany no manery anay ankalazanao Andriamanitra tsara eto amin'ity toerana izay nomenao anay ity. Oui Seigneur notre Dieu, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui en ce lieu, et c'est toi-même qui nous a donné de manière inconsidérable. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus-Christ, ton Fils. Il nous unit en un seul corps que l'Église, que cette communauté, pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères et sœurs. Nous te célébrons pour ton Esprit Saint qui nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître comme frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Petraka isika ry havana. Sao dia andre ny sitrapon'Andriamanitra isika. Izao no sitrapony ary izay ho lazainy amintsika tsirairay avy. Andriamanitra no atahory ary ny jidiny no tandremo. Eny tokoa tompo ny teninao mitaona anay tsirairay avy mba hanana tahotra anao, tsy sanatria tahotra mampiorooroka mahatonga anay tsy hanao na inona, fa tahotra mitory fanekena, mitory fankatoavana.
nididinao tokoa no tokony ho tandremanay fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra tsisy akanavaka eto amin'ity tany ity satria mahasoa anay zany ary fantatray tokoa fa ny zavatra rehetra ataonay na miafina na miariary dia tsy maintsy isy farany avokoa tsy maintsy handalo amin'ny fitsarany zay ary zavatra tianao dia ny atonganay ho amin'izany fitsarana izany dia didim-pitsarana manafaka fa tsy manameloka no ataonao tahaka ny tena hoe tsara izany ry mpanompo mahatoky. C'est pourquoi il a prolongé envers nous sa bonté. Vous verrez là, il y a une carrière, nous n'avons pas.
ja littéralement tout. Faly dia faly izahay ao satria voavelany. Petraka isika ary tonga fotoana sy amatsitsika ny soratra masina nous arrivons au moment des lectures bibliques. Nous chantons le cantique Psalm Terinao Retour. Jumbava skeptical. Bisacciamo sarei tutto condannanti di fasciava nel secondo anno andava via sociali non giusto con ideale sacrata mangiare. Ama che sia intendo se tutto che non cade che fino al massimo di giusta che con si andato a casa che facciamo si torna timba uscina nella carifa quindi lei giusto non fa più funziona quindi tiene tutto famiglia di bambino amen. Mukama
dia misoratra masina sika tompo zany dia hitantsika amin'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika zany dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo ary niditra tao lamzoa izy ka nitoetra tao ary tonga tamin'ny tenin'i Jehova nanao hoe maninona ty ianao Elia? Dia hoy izy nafana dia nafana ny fo noho ny fikavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro fa ny zanak'Israely na fony fanekenao ny ary-tananao no ravandy ny mpaminaninao no vonony tamin'ny sabatra ary izao dia izao rery ihany no sisy nefa mbola mitady hafatiny aikoa izy. Ary hoy Jehova mivoa ka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova ary iny nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady maherina makivaky ny tendrombohitra sy nanontolo ny arambato teo alohany. Jehova nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra ary manakaraka ny rivotra nisy orontany nefa Jehova tsy tao amin'ny orontany ary manarakaraka ny orontany nisy afo nefa Jehova tsy tao amin'ny afo ary manarakaraka ny afo nisy eo nitsoka malemy ary rehery azy zany dia ansarona ny kapotiny tavany ary nivoaka izy ka mijanona teo ambava zoy ary indro izy nisy eo nakao taminy nanao hoe manao inona ty ianao Elia? Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en témoigne par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la voix, le culte, les promesses. Et les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu de son humanité. C'est en lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Uilutsika tena Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsara Matio toko faha-efatra ambin'ny folo andimy faha-raika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matthieu chapitre 14 du verset 21 à 23. Toujours vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sy vita amin'ny tanana dia tokotokony 5,000 lafy teo eo ireo no fahanana ankoatra ny apela sy ny kilonga. Niaraka tamin'ny vava Jesosy dia nibaiko ny mpianatra hiondra nandakana hita eny andafiny mialoha mandra-pandrava ny vahoaka. Sy etapo saniona dia roso niakatra any etapony bohitra mba hitokam-bavaka. Sy efa hariva ny andro dia mitohatra rery teo ny Amen. Ataontsika ho pitsanganana ihany mba voalahatra.
iaraka kavaka asika engaretiko sakafonay ny telinao toy amin'izany sakafo zany dia sakafo mamelona mampitombo manome fahasalamana vatana tomaty ary tonga anay tanteraka ilay ny andraikitra marobe eo amin'ny tokantrano fiarahamonina figonana tonga anay manana fiainana mivalona satria ny sakafo sy ny sakafo ny tena zava-dehibe fa sakafo dia fitaovana ihany ahafahanay mivelona koa tanterao zao fotoana izao ahatsapanay tokoa migoka ny amaminy zany sakafo zany ary mba tsy ahatonga anay ho voky tsy afaka anao ninina fa ho voky maharaka nama dia ny amin'ny fiainanay zay rehetrano anay zao. Seigneur, nous voulons entendre encore une fois les paroles qui ont été lues par tes serviteurs, par différentes langues. Tu cherches toujours les moyens pour que nous puissions recevoir cette parole de vie. Oui, Seigneur, parle car tes serviteurs t'écoutent, que cette parole ne soit pas une fin en soi, mais c'est un moyen par lequel tu nous nourris, que nous puissions accomplir nos tâches quotidiennes au sein de notre famille respective, au sein de la société et surtout au sein de ton Église. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peter Christ, ny loahevitra natao dia hoe Jesosy miakatra ho tsampokely na natao amin'ny teny français Jésus invité Jésus à monter dans la barque fa maninona moa izy no antsoina ampiakarina amin'ny sampokely fa ngatsy azo atao no miaina le sampokely io zany dia zao hoe tsara fantatra aloha endriky ny fiainantsika endriky ny tokantranontsika endriky ny fiangonatsika endriky zao tontolo iainantsika zao ny sampokely dia mifandaniana fiainao tsy maintsy dirany eo amin'ny fiainako hoe fa ngatsy mety ny fiainako mandeha amin'izao no elingeleny mizany Jesosy zany fa nga ny tokantranoko tsy afaka mandeha reny na ny fiangonana une église sans Dieu ça existe tontolo fiarahamonina tsy misy an'Andriamanitra kina dinan'Andriamanitra pourquoi il respecte pas notre liberté dia zay dia isy ka tivaka teny ty miverina izy teny taona tamy aloha tany tsika raha tsara fitadiana dia hoe mijery ny Jesosy tompony finoantsika sady mpanefa azy fa ny zavatra mahagaga raha nanaraka n'le vaky teny teo nareo dia izy anankitelo na ny testamenta taloha na ny filazantsara na ny epistia dia mitantara olona na izy malahelo na izy tsy fanantenana dia te amonteny taky ny Eli tatsika rehefa avy eo misy taky nrety mpianatra rehefa tonga ny tafio-drivotra dia miororo natahotra panika bord no fitenena dia ny raisa misy telo eo dia zao tsy tsampany any fanatrihan'Andriamanitra. Andriamanitra mety teo ihany fa ny fietreretany Andriamanitra ny any Eli dia nietretiny any amin'ny Europa so Andriamanitra tsy any amin'ny Europa any amin'ny afo tsy any amin'ny rivotra fa Andriamanitra ny seho tamin'ny fomba hafa tsy zany no ifandraisan'ireo vaky teny anankitelo reo tena hoe c'est la panique à bord quand Jésus, quand Dieu est en dehors. Ça rime. C'est la panique à bord quand Jésus est dehors de notre vie, de notre famille, de notre église, de la société. Si vous retenez qu'une seule chose, retenez cela. C'est la panique à bord et c'est assuré. Parce que les trois textes nous ont confirmé
Eliza le tanàna malaza be mihitsy tareo tamin'ny tamin'hery raha niseho tany miova elika tany tendrombohitra Jesosy dia teny tsy tanàny hafa tsy jerenitsy hoe kely jerenisy sasa fa tena olona malaza teo amin'ny Jiosy fa zao teny reraka aleky maty hitatsika rehefa reo izy raha ampony fotoana afahantsika mijery izany tianatra ara-kambalaza teo dia matotono fijeriny amin'ny Jesosy matotono dia rehefa tsy azo tsara le izy dia eritreretiny matotono efa zava-tsoa sary mosy eritreretina matotono efa zava-tsoa dia Paoly apôstôly hoe isolo ny tokony fiainana mianaraka fa malahelo loatra tena hoe aiteny fiainana tsy misy falina zany raha vao venana an'Andriamanitra tena afaka manaprofy izany dia zay nahatonga le nakalelo hevitra hoe ampijino an-tsankely zay ihany ny fanafody. La seule remède, c'est pas le meilleur, mais la seule, c'est que Dieu puisse rentrer dans notre barque. Zay zany mba fitimina ny zavatra ho resahantsika dia avy eo izahana araky ny fotoana jerentsika tsirairay izy. Rehefa mamaky ny filazantsara tsika dia zavatra anankiroa ny tsara fantara. Le filazantsara izy efatra zany dia ny tantara ny fiainan'i Jesosy sy ny mpianana sy ny vahoaka ny fanerasera-tany ka ny sehoany tantara dia tokotokony teo amin'ny taona 30 ka hatramin'ny fahatelo amin'ny 30 ny vanim-potoana kristiana zany 33 de notre ère l'ère chrétienne. Zay anankiray fa rehefa taty ariana ny mpanoratra ny filazantsara efatra Marka, Matthieu, Jaona ary Luka efa vanim-potoana taty ariana indray teo amin'ny Matthieu zao dia tany amin'ny taona 20 tany izy no nanoratra ny filazantsara dadray zay amin'ny fandarontsika nanoratra ny filazantsara izy satria mandalo misy zavatra miseho amin'ny fiangonana satria reo Matthieu na ny Marka na ny Jaona reo dia ohatrany karazana pasteur izy ary mitondra fiangonana dia mandalo zavatra mety ho sendra le fiangonana dia zavatra tsaroana dia le vanim-potoana miarahana tamin'i Jesosy. Zay dia tsara ho fantatsika zay fa indraindray tsy fantatsika dia ny zavatra tsara ho fantatra zany voalohany hoe fa inona moa no niseho tamin'i Jesosy dia tany miaraka tamin'ny mpianana zay la hoe contexte. Dia ny contexte historique andreo fa inona no nahatonga ny Matthieu nanoratra izany namerina ny tantara 50 taona lasa fagatsy afaka navola tany mandeha tamin'izao ny fiainana ohatran'izay zany tsara ho fantatsika rehefa mamaky an'io filazantsara io tsika mba azahoantsika tsara ny zavatra tiany ho lazaina. Ny zava-miseho zany tamin'ity fiseho-javatra Jesosy ny mpianany dia izao nalahelo Jesosy fa novonoany Herôda ny cousin zanadralangana zany zanak'anarafy cousin Jesosy tsaonapolonatisa zay tsoro filazantsara dia notapahany Herôda ny lohany. Fantatsika tsara ny tantara dia izao Herôda mpanjaka mietreritra hoe manam-pahefana izy dia manao sy tsy miatao satria izy ny manam-pahefana dia manapa-pahefana izy
soa ihany fa ny manam-pahefana rehetra tsy manao an'izany ary irariny zay matongatsika mivavaka eo manam-pahefana matselakaka ny Herôda dia Herôda tsy manam-pahefana manam-bola dia tsy mijanona teo amin'ny vola ihany fa nihitatra ny faniriana nalainy ny vatiny ralahy Herodianka na Herodiasy vatiny ralahy dia nalainy dia Jean Paul Batisa mpaminany azy dia miteny azy mpitiavana hoe tsy mety andrematoa Herôda sy ramatoa Herodiady sy ho ataonareo zao fa vatiny ralahinao ve ho anainao hatreto otrany olona rehetrarehetra zay manao fahasoa tsisy mihitsy teto an-tany ka hoe tsy latsaka mety miseho ny fahasoana ny tsy mitovy fa ny samy manao avokoa dia afaka miteny Herôda hoe aroke misaotranao tena fitiavanao mitenenana amin'izany oke ary fa ho alamiko ny tantara zany fisiny zavatra zany tsy vita vetivety fa mety mila volana taona fa ao le finiavana teny anova azy fa ny Herôda dia nalahelo izy tezika sorena inona koa nidirana zany zany fianako zany dia nampijiry ny aponja zany mpanao Batisa rehefa nampidirina aponja zany mpanao Batisa dia gadadavatra fa ny mpitondra rehetra hatramin'izao ka hatramin'ny tsaiko paravelo to raha fa misy manelingely ny anankiray dia ampijirina aponja na maro izy tsy lavatra ntsona mpanao Batisa midire somety ane zao misy Herôda ina nanaovanao an'izao tsy mahasoa sy mitondra fiadanana manao zany mananakarena manambola anao fa tsy farina satria manetsika ohatran'ny omby masika ao foana le eritreritry mety zao eo tranquille be andray androany anao rehefa mitombomitonga dia satria vatray ino tsy nataoko dia gadry Herôda fa ndray andro misy anniversaire Herôda koa mba manao anniversaire manao jodiny tsy firtaona ny ataony dia amamana-pahefana azy dia lasay dadony namany rehetrarehetra fanjakana ny any amin'ny tafika ny any amin'ny fitsarana ohatran'ireny fete festa dia rehefa fety dia tsy misy didy tsy midiny ratsy tsy le fety ny ratsy fa ny zavatra manodidina teo nandiny zaraiky Herodiasy Herodiady na mandiny be izy takatsika dia rehefa nanandiny be Salome ninarana dia kaly be oty ao mainy mandiny be Salome zany sa izy zany retretra Herôda hoe tokony fahefana tokony vola tokony rehetrarehetra dia zao manao zay tsy natao meo azy rahatra angatao amiko izy dia tianao fa omeko anao masony olona rehetrarehetra fanasana zany bankety Herôda zany retretra izy eto amin'nytany ty zany ny contrôle dia tsy zetsika raha japabetika tsy zay dia taitra koa tovavy mpanjaka no tsy nitereny eo azy tianao asy izy notorinireny hevitra atsika le tantara kermera mareny inona koa izy zany dia zao ny sosikevitra bitsika tany amin'ny zanany manolona ny promesse zany fampanantenana ataony Herôda meo avokoa zay tianao hoe milohany zao nampanao Batisa ohatran'hoe atsy hoe misy mariage zavatra zany tsy mampitohy dia tonga le fanaovana gâteau de mariage dia au lieu d'un gâteau délicieux misy cerise dia miamity le fanasany tia à la place du gâteau c'est la tête de Jean-Baptiste zay mafampamizao mpanao Batisa miaratsika fa zay zany tavatrasio dia ny mpianatra Jesosy naka ny faty ny hitatsika eo amin'ny andiny fa ao toko fatelo ambe fotsy naka ny faty ny Jean Mpanao Batisa naka ny lohany sy nakambany tamin'ny vato dia nandevina azy dia avy eo nitantara amin'izany nakany ny Jesosy dia Jesosy rehefa maheno amin'izany ohatry ny olona rehetrarehetra tsy hoe Jesosy izy dia tsongona dia tsy marary fa nalahelo izy dia rehefa nalahelo izy dia lasa andeha misitaka amin'ny tendrombohitra
ohatrany olona rehetrarehetra dia mba hanova conseil mba hakarivitra metelyka fa kozako no mitapahana ny lohany ary mitapahana tsara olona miteny fahasoavana mitapahana ny lohany tamin'izany fisirony zavatra lalaelo izy dia andeha akazivitra kely tsy any an-dranomasina fa ohatrany hoe any amin'ny Sainte Victoire any telyhitra na any Betelina mangatsitsika reny rehefa andeha mba hiala sasatratratsika rehetra rehetra izy dia iny misy vahoaka maro be ray sady manara nao manaraka izy nefa mivesaka zany mivesaka amin'ny folo dia mahita amin'ireny izy dia hoe andray mety vahoaka rehetra sady marary no sahira tsy mihinan-kany dia najanona indray le seka hitokana mety vohitra fa lasa nanasitrana ny aretin'ireo satria zay natingavana dia vositrana ny aretin'ireo zay tantara miseoloa makina dia naona indray efa tonga miarina dia mpianatra hoe navaoka tsy mihina alina tsisy olona ravamaina zany amin'Andriamanitra tsisy mihitsy hoe olona manaraka azy olona manatona azy dia miala maina dia amin'raiza tsy teo miavevitra tsisy dia manome sakafo iny Jesosy dia voky izy rehefa vokindray izy reo dia natosy Jesosy ndray mety miala nrehetra tanonareo mipita eria ndafiny ranony Tiberiade fa za tsy manana fotoana le ikavana itikana no tena tandana no nareo mandeha za mba hivavaka zay zany le tantaratsika eto dia nirano Jesosy le tianandreto ohatrany natosy les a obligé nanitanareo le piteria dafilery fa za andeha hitokana hivavaka zay zany le zavatra miseho dia izy mitokana vavaka natiatelybohitra mpianatra nandeha tonga ny sampokely tranquille be croisière sans Dieu c'est ça juste à la différence c'est pas les croisières qui sont mauvaises en soi faites-le si vous avez la possibilité et avec votre famille vous êtes cher ça va tout venir comme ça c'est suffisant t'es tout connu fa lasa mikaraka zany tandesy Jesosy dia rehefa telo dia samboara vara amizay samboara iny tsy ohatrany hoe panikabolo iny fametsiny tao hoe zay zay resany tao dia iny Jesosy mivaka ny fotsiny fa izy mivavaka ho an'ireo dia hita ny vary tena manonja azy kamo izy manatra dia nahita azy mpianana hoe matontolo rehefa tsy fantatra Andriamanitra na misy olona anome anao fahasoavana ohatra ny Jean Baptiste fahasoavana izy miteny hoe amboary izy Hérode Hérodiana fa afa ny fandraisany Hérode azy dia rehefa mpianatra rehetra koa Jesosy tonga ileny mamboen'ny rano eny mandeha ny rano zany mbola tsy hita mbola tsy fanta dia mitraitrire matoto mikivitsika ny fananao zany misara tsy fantatsika mbola tsy hitatsika satria vaovao Andriamanitra manavao zavatra foana dia raha vao misy zava-baovao dia mitady atsy zany atsy zao satria zay mikely fantatra dia tsy mba afaka misokatra mahita zava-baovao mihitsy mihitsy na matotoy Jesosy aza matahotra tsy matotoy ay raha ianao any izy dia tena dia zao mba tidio a ianao hoe andao asy dia tena zabikina tao anatin'le mianaka anatin'le sambo tena dia izy io dia ohatran Jesosy tsy evana tsy fantatra zany zay no tantara dia mandeha ambony rano izy dia tsy evana tamin'ny fotoana zay jereny ny Jesosy teny ampita fa rehefa tonga ny fotoana mijery amin'le satria le anonja fo ary zay koa amin'ny fiainana tsy hoe eo Andriamanitra tsy eo Jesosy dia misahatra onja fiainana tsy hoe rehefa mpino ianao rehefa kristiana ianao mametraka
Jésus, tout nous rend la vie avec Jésus. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, la vague était toujours là. C'est que ça va faire si le Christian de le ciel, la vie est belle à Marseille. Femme souche. Femme moula, yo, les femmes essa letra, tem letra. Telefone moula não, moula fatua não. Refale de moula não, se não faz a nem faula. Tem letra. Eu mandava como tinha se avançar. E se mula na arte, se mula na fé cristã, na pires, na ski, a Jesus dela não tem que dizer, a fé foi, e tinha os outros tudo homens, aí está na rua, está ouvindo, mula já na frente. Mete a leite, mete fafateza, mete cananamu, mete arte, mete facajuna, mete tica malada. Fa rafo ni fua mapanati ya msaiti ya mfantuka leula fatsi mfantuka amletunga faula na letisu letisi asaita karani ete tavuloni stufetu fama essa casa que vai não diz a tua vida tem na dequeles tu vai bien fa o fir na mesure d'avancer vite le sous-marin c'est une août farina mula farina amener ta fugir farina amener sa absorption fa c'est também se soutenu a vie a ciência é tipo de atando não tu gajola não figura não fiera a são fatos en Jesus en permanence. Ceci qui était dans le monde, c'est à nous notre Dieu, et tout va bien, la dette, la tuité, ça va. Tenir, mas há fluxi, il faut fluxi qui a la démarche. La foi, il y a deux aspects. La foi en Dieu et notre foi objective et foi subjective. Peut-être que nous avons dit que ça allait être ça allait participer, ça allait vivre, si nous étions là, les finaux dans la démarche, les faits qui sont dans la démarche ont été la vie. La révolution, des téléphones, des métiers de ça dit ça c'est l'éthique à maison et c'est quand bien on va faire faut m'indiquer était dans c'est réussi c'était bien c'est comme il est total de tout les soviets il pensait qu'à Cabo nous étions en Jacana t'es dans la main tout va belle c'est belle les païens c'est belle pensait que sana kumpanzaka tatsenzilisha zinakutima tawanda diliti sanne ne usulata marso tike bulla tsnazo na wanzani ngule fatunga mstona tsezo we sinisun just senzilisha va amso fo van to maso tin mazava ni tema ne bantu smazo na bada fini si yakaba kalme no yelia ai psale zapanzaka den Appetit TCP, dans les convictions, des TCP dans les oreilles, ah, je suis belle, je vais maquiller. Elle a amené tous les idoles de Baal, avec les 400 prêtres de Baal. Des rimes à mon ensemble, ils sont là. Ça, c'est le cas de Jim Rana, les mantras, les tours, les mantras, tout le canal, les standards, des maris, les mamans. Isso é uma história de reunir, de carneira, de segunda demonstração de força, para balar na demanda, de adorar na surliste, na gata queria, e se a demanda mantura de surliste, de lista, se mantura de surla, de sistina, não sei, de canção, de demanda, balas, a vida para a demanda,
andriamanitra tsy nanenaka lehibe manaovana zany fa izy tena ny manao an'izany andriamanitra miteny fotsiny adana miteneny akamo hoe tsisy ranorana amin'ny fitenenako hoe tsisy ranorana ary isy ranorana rehefa zany iteny fa tsy miteny amin'ny ministre hoe andana manaova démonstration de force zany hoe mandeha amin'ny tena dia pharmacien moment fa rehefa tonga amin'izay fotoana iny amin'izay a zezebelana no ultimatum hoe ho antsika zay mahita reny rehetrarehetra mandehandeha any mitetadeny amin'ny rehetrarehetra amin'ny film reny eliko gosy be tamina dia miteny any ary zay tsy miteny ko may fay nahatahotra amin'izay ary dia izay fa tonga azo mitsoky io amin'ny vakitenitsika dia rehefa mitsoky izy dia hoe za hoe sisa ny manompan'andriamanitra fa rehetrarehetra tsisy oatra c'est focalisé sur lui fa tsy mifantoka amin'ny andriamanitra ireo tantara dia izany avokoa ary mahandroatsy ary zay mahatonga ny matsio zay le teny hoe anapolo de niveau zay matsio ndraiky tonga valopolo manoratra manonreto fiangonany reto mampahely azy satria nalay manakoa kristianina voalohany tamin'izay fotoana zay hijery ny toejavatra ina toejavatra zavatra ny sita ny taona valopolo nisy taona zany taona nahafatesany jesosy nitsangana mbola mifangaro miaraka mivavaka teo a tamin'ny synagogue kristianina sy ny jiosy fa nisy taona amin'izay ny enjana efa miroana miaraka amin'ny synagogue ny jiosy tamin'ny taona 520 dia nisy an'ireo jamiazay dia nisy didy hitsovolana zany tsy mahazo miaraka itsony ny kristianina ny jiosy tamin'izany fotoana zany sy ny kristianina fa lazay ohatra hoe fivavahana jiosy kristianina dia tena saraka dia mijery ny jiosy ny kristianina fa tamin'ny vanim-potoana valopota zany to misy fanenjena mivaivay avy amin'ny fanjakana romanina zany hoe rososina zany ny fahoreny atsy ampenolana ahilitsy ny jiosy eo amin'ny fiarahamonina enjehany romanina petraka amin'ny fampitaniana hoe aizany andriamanitra nampanatena fa momba antsika isanandro resikivy aiza le fanjakana hoe ho tanteraka satria ao anatin'izany zay napirisana ny tena varoroditra ny kristianina tamin'izany fotoana zany dia betsaka ny alana ny finono betsaka ny tsy mivavaka tsy betsaka ny olona andao satria matahotra andreo manina izy eny amin'ny fiarahamonina izy matahotra andreo manina hoe kristiana any am-piangonana izy hoany aizany ny talelera dia izay indrindra no nanoro tonga matsiona ngatsiary indray dia tantara zay miaina miaraka tamin'i jesosy aza mijery fisy minjavatra eo amin'ny fiainana fa mijereva ny fatoa amin'le tena voto atikiainana dia jesosy tsy amelana ary zay tsy miovy zay vanim-fotoana miova ny olana araky ny fisy minjavatra miandro mateo zany nanetsika azy mbo marina sy ny jiosy fa netsika ny miolana mety vision ny fiainana mety crise inflation mety areta mety fahorina mety zavatra hafa fa ny mbona ny kristianina rehetra dia zao hoe ny fiantsona azy ny fatoka amin'andriamanitra dia tsy izaka andriamanitra rery any zay no vakiteny anio zany hoe ampijirina raha izany raha jesosy zany no essentiel voto atikiana zay eritreretiny ny ameroda na ino ny tare ny amin'ny akaba na ino ny tare inona ny tsy ampijirana azy ao amin'ny sambo fiana eo ny fanontaniana raha tahaky ny olona rehetrety atanitsika dia samboaravara foana ny fiainantsika mety le izy amin'ny voalohany mety raha me eo atsika dia mahafinaritra be fa ho avy ny fotoana zay tsy voatoatsika tso dia mondrandirana ary tsy maintsy ho avy zany ho avy ny fotoana zay mety miaretina mihoatra tsika be dia be mitratran'izany ho avy ny fotoana mety tena diso ohatra ny justisy Elie amin'ilay vakiteny teo dia miteny hoe tsoky izy dia hoe tena sasatry andeha amonoteny izy mitsoky izy satria matahotra ny jezebely anafitra ny eny izy le fizy amin'andriamanitra teny hoe
antsika rehefa miakompany an'ireny olona reny misy hoe za montena dia ataovy angely izy andala ary tsy mandeha izy tiana hotenena dia zao hoe tsy le tenany tsy le fiaina tsy iza maminy aina malakazy fa le olona le fiainana ilainany tsy zakatso dia ohatran'izany Eli tena hoe mitsoky izy matahotra ny aina satria tsy tena manetsika nefa amin'Andriamanitra hoe izy olona hitany misy contradiction zay fisehoany hoe rehefa ivelany samby fiarantsika Andriamanitra dia zao misy contradiction fiainantsika afanjatra-tenentsika afanjatra-gatantsika afanjatra-tao dia vaolana dia ny fampidirana an-Jesosy ao amin'ny samby fiaina ao amin'ny samby kely dia rahaverina amin'ny tantara ny matsintsika rehefa niditra tao amin'ny samby fiara tokoa Jesosy dia mieritreritina ho maty to satria izy iny raha mbola tsy fantatsika dia izay fijery karaha miditra ao fiainako izy dia mety tsy anana liberté zany hoe fijeritsika zay tsy fatefina nefa tena misy faneraka satria mieritreritrerona hoe raha miditra ao fiainako izy dia very pouvoir very fahefana sia Salomona ny hitantsika tsara nanapahefana izy Andriamanitra mitao mifianana fa tsy misy mpanjaka tahaka azy nak'izay ka ho manak'izay tsy voatery mety misy zavatra mety ho very mety misy zavatra zay tsy azosika atao intsony fa misy zavatra zay mety mbola tsy tamasika isika tena fa maninona zany anatin'izay fotoana zay tsy nahitany tsika zay ary manena dia eo le fiainana zany rehefa niditra teo amin'ny samby kely mitrana tao Jesosy zavatra leonitsandrano sa tsy zavatra foana satria Andriamanitra no miditra ary miaiky izy rehetra hoe tena zanak'Andriamanitra tritsy teo aloha mahatrotoa ny fietreretany azy teo aloha menasy ny etreretany azy teo aloha ohatra zavatra misene ny liberté tsy afaka manao zay tiako atao intsony azy daholy zany mampatahotra tahotra fa rehefa niditra tao amin'ny samby fiaina tsy tao amin'ny samba izy amina selambe total calme rehetra fiaina dia izay ko zay le fiainantsika zany na fiainana manokana nalaitsika tsy tranquille mihitsy tsy misy fiadana tsy afaka mitsitsy zany matahotra nanoavy zanakitsika fanampin'izany ny fiainana ianatsika raha mijery tsika crise climatique so mafana be ny amzy aveo dia bangatsika hoe tena maizina tokoa dia famongana-panjakana olana raha ohatra ke tsy jerentsika ny aletaniraza tsy avy makany any Madagasikara misy tena tsy jerina zany kaikaiky matanany malagasy onana inona maizina tena maizina fa tsy mifantoka amizay tsy jerena koa reny fa tsy zay mifantoka samby hafa matsy misy matsasady azy sy nytoko za vavaka dia tsy raha mitsy fisotako non tsy mifantoka amin'ny fa mifantoka amin'ny Jesosy ary nahatonga azy ireo tena ianao tokoa zanak'Andriamanitra dia anjaratsika ny anakavy no mandiny tena ao anatrehany to fantany tsy hitsika mihitsy rea misaratsaratsika rehefa fantany fiainatsika fa ny afahatsika mampiditra azy mampanjaka azy eo amin'ny samby kely tsika invité Jésus à monter dans notre arc. Amen.
hiaraka hitsangantsika anambara ny folontsika miaraka amin'ireo kristiana ny fandimisy manambara ny folontsika amin'ny Jesosy Kristy isika hiaraka ny tenina nanatanatatsisare iny misanak'Andriamanitra dia manasika ny fahatany sy ny tontolo zao sy araka ny tenina ataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny tenina ataony Samaritana hoe ny tenanay nandoy ka fantatray fa izy tokoa mpanaozy izao tontolo zao sy araka ny tenina ataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo ianao manana ny teny fiainana mandrak'izay ary araka ny tenina ataony Tomasy hoe tompo sy Andriamanitra sy araka ny tenin'ireo izay tao an-tsamy telo hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Perak'isika ary tonga ny fotoana izay lazana ny raha-piangonana. Zao miaraba anao koa izay manaraka amin'ny YouTube na amin'ny Zoom amin'ny izao fotoana izao fiadanany tompo ho aminareo. Misaotra ny pasteur Jean-Andreandrasantsika nitariky itsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany mitondra ny hafatra maro tokoa ary misaotra ny ireo rehetra koa izay nandray anjara manatanteraka amin'ny fanatotosana izao fotoana izao ny sampana zava-maneno ny projection ny stream misaotrako zavatoko raha misy amintsika samba ny voatonga eto amin'ity toerany androany dia mangavanazy mba hitsanga manao araka ny fiangonana tokoa. Dia faly miarabanareo tonga eto amin'ny sampana eto amin'ny fiangonana FPMA ex-Marseille na mandalo nareo na amin'ny toetra dia tompo mba sy tantana ny jianareo izy mba sy ambinanareo zareo fa misy toeranareo foana eto amin'ny toeran'ity dia aza misalasala tompo raha mamety aminareo dia anantona nareo ny ekipa akay avy eo andray ny coordonné anareo raha sitraka sotrandrina ny tompo. Toy izao indray ny fandaharam-potoantsika amin'ny dia manaraka ity amin'ny fahasivy ny volana septambra dia misy ny etsika 13 mada izay tontolo nandro fampirantiana ny maha-malagasy hitantsika amin'ny fafanahety zany ny momba izany manomboka amin'ny folona toatro zafady fa amin'ny sitiny taondoha. Ny fahatelo amby ny volana septambra kosa dia anatototrantsika ny jubilé an'ny pasteur Fafa entina ny mpiandraikitra dia mitondra an'izany eto miandarana ihany koa. Ny fahafito fahavalo ny volana oktobra dia tanterahantsika any roc d'enterrant ny retraite ny fiangonana. Izany dia misy pension complète 43 euros par personne. Ny ekipany aspila ny mitondra ny fampianarana amin'izany afaka manantsona ny birao na ny tompon'andraikitra antsika amin'ny raha isoratra anarana amin'izany mariana fa afaka mandray saky vakansa amin'izany raha misy kosa tsika no sahirana tsy afaka ando nefa izany 40 euros zany dia aza misalasala koa manantona ny ray aman-dreny tanjo na ny tompon'andraikitra ao amin'ny rao. Ny fahavalo ny volana oktobra dia totosantsika koa ny etsika faharoan'ny fiangonana izany dia tolo tanana promesse de dents zany dia afaka ataontsika teny izao zany
zany mandra-patonga amin'ny 28 octobre tsy hoe miandra amin'ny ihany fa afaka dia izao dia fa mafaka manolotra manao azany tokotanana zany tsika ka manampotsina ny ekipa finance mirakitra azontsika tamin'ny 30 volana jolay dia toy izao totaly 805 € hitanareo tao fafana ny détail. Ny ekipa finance kosa dia voningatrany andrainy voalohany vokatra etsy aoriana manatenantsika rehavana amin'izany satria betsaka tokoa ireo asa miandrantsika ary mila mifanohanana avy amintsika. Marihana fa misy panier connecté anankiroa dia misy ny panier connecté ny folo manga zany dia ny panier connecté ny PAE ary ny panier connecté tsy mifono kosa dia rakitra sotry afaka ampiasatsika ny carte bleue na ny appli amin'ny telefona na misy paiement amin'ny telefona atsika. Ankalalana nanaovantsika ny masika ary ny fanasan-tanana dia tozatsika hatrany. Ny fitaovam-pindaharantsika fotoana amin'ny isan-kerinandro dia toy izao hitanantsika eto fafana fa ny fanadiovana fiangonana amin'ny asabotsy dia anjarany fifoazana. Ny dekona ny eto toerana kosa zany no miasa mandritra ny volana aogositra ity. Anio no amanditsika any Mikaela Randriapenimana izay mamoiny anata ny tokokla Rodolphe Randriapenimana. Toy izao misy taratasy fisaorana. Ny fianakaviana Rasitofrandisa Janony Anakafo dia manolotra ny fisaorana sy fankatelemana ary fankasitrahana ho an'ny fiangonana Emmaüs Marseille sy ireo namana rehetra tonga maneho ny fiaraha-mioly ary nampahery ny fianakaviana rehetra. Andriamanitra ny fiadanana ne ombo ary androtsaka ny fahasoavany aminareo rehetra. Mankasitraka indrindra ny toko. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny Amafi ny fafolo ny volana septambra amin'ny 2 ora sasany no isy ny fivolimbe tsy ara-potoana ny Amafi izany dia nandray ny mail dole ny choral avy amin'ny sampana SVK ny fandraisana anjara amin'ny etsika 13 mata amin'ny fa 7 volana septambra dia mampilaza antsika ny SVK fa isaky ny asabotsy tolakandro dia misy répétition dia manomboka amin'ny asabotsy fa 7 volana aogositra zao zany dia manatenantsika sady tonga maro amin'izany. Ny andinindiny dia mbola zaina amintsika amin'ny herinandro raha somandrakariva ny prao. Ny banque alimentaire dia misokatra trany mantsika izay mila fanampiana izany dia hitantsika tsy amin'ny salitatere amin'ny salasala manantsona ny responsable ary raisina tanandrokoa ireo izay afaka anohana izany. Izay indray ary ny vaovao eto an-tafitsika aka isika hitondram-bavaka izay ireo fotoana marobe miandrantsika ireo. Bon dimanche à tous, bonnes vacances dia mirary herinandro feno fifaliana eo ambany fitadana eto ho azy ireny ny voninahitra. Sao dia tonga ny fotoana izay ataovana ny fanangina manjo isika dia angatahana ny komity no souhaitebol sy ny fianakaviana rehetra amboana. Ny hira voalavitra ataontsika izany dimy voalohany ny lanitra tsara tokoa izay fimenana fandraisana.
Zoreto ny fiangonana mitondra ny teny fampaherezana amin'ny famozana ny avadiny. Iny mafy ny fisanara satria tafinofo sy rà isika olombelona. Nefa amin'ny maha-kristianantsika dia manana ny Jehovah, manana ny Jesosy Kristy tompotsika mampahery sy mampatanjaka amintsika amin'ny fiatrehana izao sedra ny fiainana izao. Tompon-dalana ihany azy fa tsika rehetra dia samy amin'ny avokoa dia mampahery nareo ary tsy misy afa-tsy ny fanankinana ny fiainantsika amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny tompo ny balasama mampasitrana ny fo maratra dia mahereza tompoko ary isaorana n'Andriamanitra satria tanteraka soamatsara ny fikarakarana ta Madagasikara. Ankehitriny dia manataka ny raha aman-dreny-tany mba hitrotrombavaka izao fotoana izao. Barakasika. Misaotra anao zay tompo satria menao zao fotoana izao ahafanay ny fampiona avy amin'ny alalan'ny teninao, avy amin'ny alalan'ny fanahy masina ilay mampiona. Nao tokoa no anasitrana ny rahatrapery rehetra vokatry ny fisarahana ary amin'ny hery ahafahanay mitraka mamoy ny fiainana isan'andro satria ny fiainanay mitohy an-trano ary fiainana mitohy miaraka aminao ianao Jesosy ao an-tsambo kelinay mampitony ny tafio-drivotra rehetra mahatonga anay afaka indray hitraka hiatrika ny fiainana. Afaka manokana ho an'ny misy fialary zay ianao no ampiseho azy fa tsy hery izy fa mitantana azy ianao, mitrotro azy ianao, mampahery azy ianao amin'izao fahoriana lalovany izao ary tsy izy reny ihany fa ny fianakaviana rehetra na eto na ny any nosy dia voninahitry ny anaranao an-trano tompo ny fiainany na dia manatin'ny fahoriana azy. Amen. Manaraka izany amin'ny fitsipika fahatondrana eto ny fiangonana sy amin'ny fomba malagasy tsy tazay maratsy azy ary mifanaraka tsara amin'ny fiainantsika kristiana dia misy fodrany maso kely kely atolotra ny fiangonana sy ireo namana zay sy tapaka sy namana efa niomana tamin'izany kely kely fa dia raiso mpitiavana. Dia aza misosokana ala mitsoto ho famaranana izao fotoana izao ho fiaraha-mony satry ny andraitanana sy anoroka sy famiana amin'ny fianakaviana dia hiarana-galany ny tanantsika kavanana isika. Misaotra tokoa. Eo famonjena teo na nataontsika nandimy fahiny amin'ilay hira natao teo.
isika ny vavaka-trano dia manamafy fa mahatately mambahoana fiainana fitaomaly ny fitsofan-drano fanapatiny milina sy rova zay natao teto zareo azomoana fa fizambizany azy satria fa somary arolalina vo mivoaka teto fa soavana satria hatramo zay nazotsika tytoerany ty dia zay fa misy fitsofan-drano fanapatiana teto tena fahasoavana lehibe zany satria fahoriana foana afaka manao fahoriana tsika zay foa miantopisiny fa dia sorana n'Andriamanitra matsio ary izy dia afatsika izy satria etineviny izy any toerana misy azy manaraka zany fahasoavana trany misy zanaka fiangonana ray aman-dreny fiangonana ohatra nefa ela tamin'izany geja tokatrano zany fifaliana tokatrano zany tsaiko fahafiry taona amin'ny fanambadiana zao dia ty fifira be manatsosy be manatso parlay taona ny afina 31 dia matsiaro anareo ary ko miraty soanareo mbola lava mboiaina manatiny zany pahasoavana lehibe zany dia mirary soa tsaiko raha misy any fa zay mifantatra fa raha misy any any tsy adino koa fa amanaraka tsarotsika dia roso amin'ny vavaka-trano ary sika zao Dieu notre Père, merci parce que tu nous donnes encore aujourd'hui la santé et tu nous permets à nous de pouvoir nous réunir dans ta maison. Seigneur, nous voulons te remercier particulièrement parce que tu nous as donné cette maison, ta maison. Et nous te remercions parce que tu nous offres la protection ici. Seigneur, bénis les efforts, bénis les cœurs et les esprits de ceux qui effectuent les travaux pour rénover ton Église. Donne-leur un cœur qui puisse être agréable afin de rendre cette maison agréable pour toi et pour que nous puissions te célébrer à tout moment, à tout instant. Et Seigneur, nous n'oublions pas qu'il y a ce prêt que nous devons également rembourser. Seigneur, tu as autorité sur toutes choses. Toi seul sais ce qui va arriver. Seigneur, que nous puissions avoir cette Église, Seigneur, et que ce prêt puisse susciter de nouveaux donateurs. Et c'est par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te prions. Amen. Sarasika dia mira i FF 2020
faitsanantsika manolotra so dia tunafotoana izay manavavaka fisaorana sy mangatana izy. Ari Tompo Andriamanitra eo hifarana ny fotoana iarahana nito androany. Izany fotoana izany dia natombokai tamin'ny fiantsonanao anatrika anay ary hifampireserana. Eny Tompo, tsy ary ity toerana ity kosa ny fizahay ary tsy isotanao, akasitrakanao. Fa nofidinao izahay androany hiaraka anandratra ny feonay, ny finoana tanteraka aminao dia enao ny atakay Tompo, enao ny fankasitrahanao ianao, misotranao izahay, misotra amin'ny teny novakely, misotra amin'ny teny lehibe, mankasitraka Tompo, ary hideranao mandrakariva izahay, satria ampianaranao hideranao ary tsy nizovinao amin'izay rehetra atao kanefa Tompo. Fantatrao araka ny fampianarana voarakofa marena ny izahay. Tsy afaka mandroso, mbola matetika tsy mijery afa-tsy tenanay. Koa Tompo, manolotra ny tananay izahay aminao, tatano izahay, mangataka izahay Tompo, mangataka izahay amin'ireo asa marobe mitanisaina taminay tamin'ny filazam-barako eto n'ity fiangonanao ity. Mangataka izahay mba hotrononao, mba hovoainao ny fonay hahatanteraka ireo asa rehetra izay manana andraikitra tsirairay avy manomboka ny mpitandraka katrany amin'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny sampana tsirairay avy Tompo. Sokafo ny fonay mantanteraka nisy anoritena ary anoritra izay rehetra kely eo am-pelantanana mba hahafahanay mampindroso ny fanjakana sy ahitana fa ahitana fa ianao ilay Andriamanitra mitantanana kariseho ny voninahitra mandrakariva. Misotra Tompo, fa hitanay ary fantaray fa mamaky ny vavaka izay ataonay ianao. Misotra amin'ireo fiaranay miora ny namanay nataony fiangonana ihany koa izany, satria nampianarina izany izahay ny fampitondra na lory na mivady. Misotra amin'ireo tokantrano izay vo naositety Tompo nentina teto amin'ity fiangonana ity. Tsisy fandriana izany miara-miteraka izahay ary mino izahay fa mahare izany rehetrarehetra izany ireo mijery ao anatin'ny réseau rehetra. Mankalaza misaotra Jesosy,
fa ianao misy fifadiana ary tay ireny olona ireny na mifamory na fifadiana mba hirezanao ny ory ary fifadianao ny fady ahita fifadiana izy raha miaraka aminao ninonino ataona misaotra tompo amin'ny fanomezanao hoanay fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao ahafahana iray rehefa fotoana hiverena nafitany ny fialan-tsasatra hiasa iray amonjy miasa misaotra ny fahasalamana rehetra mangataka aminao ihany izy ampitsangana izahay alohatra ka malemy ary sokafy atovy mahita ny masona ny soa rehetra izay mety tsara hoanay. Saotra Jesosy, anao tokoa ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy koa mampianaranay mba hayanorotra ny tenanay ho anao. Omeo anao ny fomatoky ny fitondranao izay ahazo anay mahafoy volan-karena sy fotoana ary hery mba mitanjaka fanoharana ny asa fitoriana ny fivazan-tsara. Eny tokoa, be tokoa ny vokatra fa ny piasa ny vitsoa ianao ka mangata amin'ny tompony vokatra ko dia mangataka aminao zahay mba aniranao ny mpanompo sazy ho an'ny fiangonana mba hatahio miezaka ataon'ny fiangonana mantapiavanao amin'ny mahitra tompo. Mahatsiaro izahay tompo any Madagasikara ka nolazanay nolazaina taminay teo ny fahoriana mety misy an'izany tanylazanay izany. Malahelo ireo avanay izahay miaina ao anatin'izany fahoriana izany. Fa tsy fanizay atao fa kosa mahatoky izahay fa ianao tompo mijery any Madagasikara manome fahendreny ho amin'ny mpitondra ary mangataka aminao mampitodika ny Malagasy any aminao. Miasary ianao tompo ho an'ny Madagasikara, miasary ianao ho an'ity tany mandray anay ity no ny fahendrena ihany koa izay rehetra mitantana ka hita filaminana ny fiainana rehetra. Tadeo ny izao tontolo izao ahay hijery sy hibanjona anao ao anatin'ny fitiavanao ary izany afaka izany Jesosy betsaka ny tokony mbola angatainay fa ho fenonay n'ilay vavaka tsara mampianarinao anay manao hoe
zao no afatry ny tompo tahaka ny miteny zay natao tamin'ireo mpianany tao an-tsamakely matrohi fa izao ihany aza matahotra. Eny izao nitsodrano avy amin'ny tompo aza matahotra tokoa ianao fa efa nanavitra anao, efa niamo sy ny anaranao afy ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao, raha mita ny lony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky nivony afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao le lafo. Fa izao n'Andriamanitra ao dia ny ray masiny Israely mpamonjy ianao ary satria sarobidy eo ny masoko ianao eny manandanja sady tiako aza matahotra fa mombanao ao. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina izay hatramo taloha indrindra ka ho mandra isay mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka mampitompo. Mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra ao amin'ny semaine